Manantena ny fangaharaharan'ny fitsarana moa ireo solombavambahoaka manohana ny fanonganana ny filoham-pirenena erajonary mampianina ao anatin'ny dingana samihafa izay tanterahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Azo heverina noho izany fa raha toa ka tsy mahazo valiny mahafa-po avy amin'ny RCC ireto solombavambahoaka ireto mety hisy ny fihetsiketsehana ho tanterahana izy ireo. Anatanteraka sitin eo anoloan'ny baon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eny Ambodany solombavambahoaka manohana ny fanonganana ny filoham-pirenena raha ny feo mandeha eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Tsy nanamafy ary nilaza ofisialy momba ny fisian'io fandaharam-potoana io solombavambahoaka. Raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka ny mandry tsara raha zanany Jean-Claude di Sa Yah dia miandry valiteny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny solombavambahoaka izay nametraka amin'ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena. Manantena ny tsy fitanoloana ary valiteny mahafa-po avy amin'ny HCC izy ireo. Ny zay solombavambahoaka zao dia miandry ny HCC satria mino sy matoky zay fa olonkeny zareo ary mahay tanteraka mahakasiky io lalagna zay ampiasaindreo io. Miandry zahay ary magnantena ny fandresena ary tsy vitan'izany koa eto zay dia somary gagagaga ihany amy namagna sasantsasany izay tsy menatra mamafy lenga tegna mavandy ankitsirano zao oka kosa olobe mavandy zegny tsy doa tsy mety azo koa tia marigny tanorazagna aza mafisagna lenga re tompoko ny vahoaka fa ny ologno ny fidy dia na feno fepetra arakan'izeny hitantsika regny valiny. Karaha zay koa tsy olona valopolo zany fotsiny ny olona teo zay fotsiny zay nanatitra igny rekety tagny tamina sesetary regny ve valopolo oka kosa ambara zavatra marina ny vahoakatsika aza mavandy aza mamafy lenga surtout olobe andraindregny ve vandy ve fafinao vahoaka oka kosa areto zay dia mampatsaha kely ohatra tareto amin'ny CCI vato zay regny olona mpampiavana reny FFKM zany satria avy amin'ny FFKM na tonga zao olana zao avy amin'ny FFKM ary somary zay anisany natonga olana goafagna be zao ary ny filoham-pirenena koa ma dia nandray andraiky ny direct avy hatrany tsy mba nijoro aloha fa tonga de fantanila fandigandalagna tsotro zao ka ho zay hoe ny ACC ny atokisagna satria antenenay tsy tongelagna kosa ny ACC fa sanatria tsy ohatrany misy feo eninay zay ngamba zay le ngamba hoe bori fotsiny zany hoe misy ono avy amin'ny ankilany izay manohana fitondragna ty milaza fa enoenina eo zany hoe misy 18 milliards mandehandeha hony hany homena 4 hony ny ACC dia beka ho tonga ho mpandresy oka kosa mba ho resabe ngamba zany mino sy matoky zahay ny ACC dia tsy miditra amin'ny zavatra ohatran'izany fa mifamarinana ihany no ataon'ny ACC amin'ny asa zay sahaniny fa mino sy matoky zahay olokendry ny ACC mahay ny asany. Ny andron'ny rapitsy no ilaza raha tena ho tanterahan'ny solombavambahoaka tokoa ny fikasana no sitinina eo alohan'ny bron ny HCC.